zao olona miresaka aminao zao dia olona tsy matahotra fahafatesana na dia mafy aza ny maty, ary olona tsy matahotra arrestation na dia mafy aza zany arrestation zany. Tadidjo tsara zany. Noho zany andriamatoa filoham-pirenena atsaharo ny intimidation ho anareo général de brigade, général de division, général de corps d'armée, général d'armée, atsaharo ny fampioroorona ny olona rehetrarehetra maneho hevitra, ny olona rehetrarehetra mila noho itsika iny rehefa avy eo fa ny fanontaniana petrako amintsika mpanaraka an'ity chaîne ity dia zao hoe moa ve isika malagasy mbola hanaiky foana ny tsindry hazolena, ny fanambakana, ny fanambaniana sy ny fanaovana tsinotsinona atsika vahoaka madinika toy izao. Moa ve mbola hanaiky foana itsika sa izao lay fotoana hijorotsika, izao lay fotoana hipoazatsika amin'izay tonga zao ny ora tsy hanikena itsony ny fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy, ny fanaovana daniny kibona harem-pirenetsika. Firy ny malagasy tanora tsy hanasa amin'izao fotoana zao na vita fianarana fa mirenireny. Firy ny zaza tsy mianatra amin'izao fotoana izao satria tsy ampy ny fotodrafitrasa, tsy misy sekoly milaza fa sekoly manara-penitra izy tsy aroa fa tsy hisy an'izany manerana ny Madagasikara. Lasa fisehosehoana ny tena betsaka amin'ny fitondrana ity fa tsy misy zavatra tena vitany akory. Toy izao hoe tongava saina ry tanora malagasy indrindra satria ireo olobe ireo nefa ho vita, ireo olobe ireo tsy hoe ho fantatra zareo fa efa navitany adidiny zareo fa isika tanora ny mila mijoro ankehitriny, isika tanora ny mila mijoro satria itsika no avy ny firenena ity. Raha ratsy ty firenena ity dia itsika no ratsy ho tratran'izay faharatsiany eto satria itsika ny tompony avenira. Raha ilay hafatra mafonja avy amin'ny fikambanana miafina toy izao hoe andeha hotohanana izy, andeha itsika hijoro miaraka aminy ho an'ny Madagasikara. Fanambarana manoloana ny zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena. Taoriny fivoriana maika izay tsy maintsy nitanterahan'ny fikambanana miafina tia tanindrazana na ny FMTT manoloana ny resaka fiantsina, fanaovana tsinotsinona, fanamahivanana ny vahoaka izay nataony Richard Ravalomanana, izay nilaza fa ny vahoaka dia tsy manana hery, tsisy afaka manala ny fitondram-panjakana satria ny vahoaka dia maivana, ny vahoaka dia tsy manana moyen, ary ny vahoaka dia tsy aharesy ny miaramila velively mihitsy. Vokatry izany rehetra zany dia nivory ny fikambanana miafina tia tanindrazana manerana ny Madagasikara sy ivelan'ny Madagasikara ka nandray izao fanapa-kevitra manaraka izao. Manerana ny Madagasikara manomboka any Tuléar, Fianarantsoa, Ambositra, Antsirabe, Antananarivo, Toamasina, Majinga, Diego sy ny faritra lehibe rehetra izay misy ny solotenan'ny fikambanana miafina tia tanindrazana dia isy hetsika lehibe ho fitakina ny famerenana ny Madagasikara amin'ny malagasy satria izahay ato anatin'ny fikambanana miafina tia tanindrazana dia mahatsapa fa efa tsy any malagasy intsony i Madagasikara. Ny vahoaka malagasy dia mipetraka eo amin'ny tany izay heveriny hoe mbola taniny nefa efa tsy taniny intsony satria vazaha vahiny no mitondra azy fa tsy malagasy. Andriamatoa Richard Ravalomanana nataonareo ny ahatonga ny vahoaka ahantra sy malemy. Aorinan'izany ianareo dia mirehare hafatratra ka milaza hoe malemy ny vahoaka tsy afaka manao ninonina aminay. Nataonareo ny ahatonga ny vahoaka malagasy tsy anana moyen araka ny teny ny vava izay nataonao hoe tsisy moyen anatanterana an'izany. Ianareo no nampahantra anay
ary nitanjona ao ambadiky ny fampahantrana anay malagasy dia mba hatonga anay tsy hanana moyen ahafahana manao ninoninona ka ahafahanareo manao zay tianareo atao eo amin'ny fitondram-panjakana. Andriamatoa Andry Rajoelina, miteny aminao ny tenanay fa ianao dia mieritreritra ny hitondra ny Madagasikara mandrakizay zay zavatra tsy hitranga mihitsy ninona zavatra ho ataonao. Nopotehinao tanteraka ny demokrasia, ny vahoaka malagasy tsy mahasamy teny, ny vahoaka malagasy zay milaza ny marina dia samborina dia adoboka ho any amponja. Nizaniza manao zavatra, miteny zavatra na manao fihetsika tsy mifanaraka amin'ny eritreritrao dia ampisamborina, amronana dossier dia alefa any amponja. Ny demokrasia nopotehinao. Fa nahoana rehefa ianao no miresaka sy manakina ny firenena, ny fitondram-panjakana dia hoe fitiava-tanindrazana. Fa rehefa zahay no manakina ny zavatra tsy mety ataonao dia fanakorotanana, fambolekorotana sy ny sisa sy ny sisa. Andriamatoa Andry Rajoelina, izahay avy ato amin'ny fikambanana miafina mpitandrazana dia miangavy ianao amoaka tsy misy atakandro ny gadra politika rehetra satria ireny olona reny dia olon'ny demokrasia, nilaza sy nanambarany marina nefa nosamborinao dia nahidinao any amponja. Betsaka ireo zavatra tsara tokony ho azon'ny vahoaka malagasy fa noho ny fitiavan-tenanareo dia sakananareo izany. Ohatra anankiray, betsaka ireo malagasy mitaraina mandefa vola any Madagasikara, blokenareo ny volany satria atahoranareo fa sao dia ampiasaina anonganana fanjakana. Anisan'ny victime an'izany tenako Andriamatoa filoham-pirenena. Nisy fotoana izahay nandefa vola any Madagasikara ananganana projet any Madagasikara anampina sy amelomana malagasy mavo. Nosakananareo zany vola zany satria no heverinareo fa ampiasaina anonganana fanjakana. Noho ny fitiavantena diso tafahoatra dia lasa manaonao foana ianareo ka mamotika ny fiainam-bahoaka. Noho izany indrindra ijoro izahay anangona ny herinay rehetra hitaky sy angataka ny firenenay mba ho averina aminay satria Madagasikara dia any malagasy ary Madagasikara dia tsy maintsy tantanana olona malagasy fa tsy tantanana vahiny. Andriamatoa Richard Ravalomanana, alohan'ny resaka dia mba mieritrereta fa olon-dehibe ianao fa tsy zazakely. Miangavy ianao mba amadibadika ny lela, madibadika ny saina alohan'ny miresaka. Azararaotina ny fahendreny vahoaka malagasy, azararaotina ny fahanginany vahoaka malagasy, azaraisina ho adalana ny fahanginanay. Fa manginy zay satria tsy tia korotana, manginy zay satria miandrandra sy manantena fiovana avy aminareo. Indrisy anefa fa araraotinareo zany zavatra zany ka iverinareo adalanay ny fahanginanay. Richard Ravalomanana, ianao dia nanao fanambarana fa tsy hitanao loatra ny antony anenjehan'ny vahoaka any Andriamatoa Andry Rajoelina. Mety efa antitra loatra ngamba ianao ka tsy mahita general. Ianao ve mba manana saina mandinika? Ianao ve mba manana fo mitempo? Ianao ve mba manana ra malagasy? Nanomboka tamin'ny taona 2010 no nitondran zao olona antsoinao filohan'ny Madagasikara izao. Marapatonga ny vanim-potoana ankehitriny. Move sahanao ny milaza fa mampandroso any Madagasikara izao olona loloavinao sy tataovinao ambony lohanao izao. Sahanao ve ny milaza fa tena mampandroso any Madagasikara tokoa Andry Rajoelina. Aiza Madagasikara amin'izao fotoana izao? Ary taiza Madagasikara tamin'ny taona 2010. Andriamatoa Richard Ravalomanana, akombono ny vavanao, aza miteniteny fahatandra fa manafotoana ny vahoaka malagasy. Andriamatoa Richard Ravalomanana, aorinan'izao hetsika lehibe zao dia ho hitanao iza no mahery, ny vahoaka ve sa izao fitondram-panjakana zao. Ny vahoaka malagasy dia tsy ady amin'ny tafika velively, ary ny tafika dia manam-pahindrena, tsy ady ary tsy amono ny vahoaka velively. Ny tafika dia avy amin'ny vahoaka ary zanaky ny vahoaka. Ary miresaka manokana aminareo amin'ny tafika ny tenako,
ianareo dia manana zanaka tanora 20 taona 5 taona 30 taona ary ianareo dia sahiran-tsaina ihany koa mitovy aminay vahoaka madinika sahiran-tsaina ny amin'ny hoavy ny zanakareo tiako anefa ny mampahafantatra anareo fa na ao amin'ny tafika ianareo na tsy ao amin'ny tafika ny fahoriana mianjady amin'ny Madagasikara dia ianjady amin'ny taranakareo amin'ny zanakareo sy amin'ny vahoaka malagasy rehetra noho izany manentana ny tafika malagasy manentana ny zana-bahoaka rehetra anafaka ny firenetsika avy eny an-tana ny vahiny Madagasikara dia tokony hoentiny malagasy fa tsy hoentiny vahiny rehefa vahiny no mitondra any Madagasikara dia mazava ho azy fa tombontsoany vahiny no tanterahana a Madagasikara ry vahoaka malagasy ianao dia tsy mahantry fa nampahantsaina ianao mba hatonga ny firenena hafa hanakarena satria tsy afaka manakarena ny firenena anankiray raha tsisy firenena mahatra manompo azy ry vahoaka malagasy anisany politika avolenta apetraky ny firenena mpanjanaka ny itohizany fahatranao satria raha mahatra ianao dia malemy raha malemy ianao dia tsy afaka anohatra ny fanjanahana zay mbola ataon'ireo firenena mpanjanaka zay manao fitaovana ny mpitondra malagasy anjanahana ny vahoaka malagasy mitodika manokana ny tenako aminareo mpitondra fanjakana na général ianao de brigade na général de division de corps d'armée na général d'armée ianareo zay natao iaro ny tandrazana mba tsy ho lasa ny vazaha ianareo zay natao hazo maniry eo amoron'ny rano miaro ny tany tsy ho kaon'ny rika no lasa manao fisainana zazakely miteniteny foana ho toy ny olona ifatratrany retourdage ankehitriny ho anareo général isatsokajy dia ny vazaha no mibaiko anareo ary tsy menatra ianareo manaiky manajy ny baiko avy amin'ny vazaha zahay vahoaka malagasy dia mitaky malagasy hitondra any Madagasikara ary mangataka ny fametram-pialana avy amin'ny ambaratonga mpahefana maro isan-karazany mangavy zay nametrahana fialana tsy misy atakandro ho an'ny ministra tsirairay avy indrindra fa ny ministry ny folo alindà ny premier ministre indrindrandrindra fa ny filohan'ny Madagasikara nefa tsy filohan'ny Madagasikara fa olona nalefa amotika sy ambotry ny firenena mitodika manokana aminao ny tenako Andriamatoa Andry Rajoelina ianao no filoham-pirenena tsy manjary indrindra ety ambonin'ny tany filoham-pirenendoza ianao Andriamatoa Andry Rajoelina no potehinao ny demokrasia samborinao zay miteny gadrainao zay tianao gadraina vonoinao zay tianao vonoina mitondra loza ho an'ny firenena aiza Madagasikara amin'izao fotoana izao ianao Richard Ravalomanana miteniteny fahatany sahanao ny milaza hoe tsy hitanao loatra ny antony ankahalany vahoaka any Andry Rajoelina tsy hitanao loatra ny zavatra tsy mety ataony Andry Rajoelina tsy hitanao loatra satria jamba ianao jamba ny vola ianao tsy hitanao ny fijaliany malagasy zany ange ndikany zany tsy hitanao ny fijaliany vahoaka malagasy jamba ianao aminao dia sambatra paradisa ny fiainana a Madagasikara manafitohina ny vahoaka malagasy reny zavatra nataonao reny ianao dia miteniteny fahatany général mirediredy dia manala baraka ny tafika malagasy dia lazao ndraiky hoe marary saina tsy olona miresaky ty lazao hoe marary saina zay maneho hevitra rehetrarehetra sambory azonareo ataony manampotra azonareo androany gadrainareo androany mety ho vonoinareo fa tsy midiky zany hoe mahery ianareo faible ianareo lasa ohatrany hoe le tafika malagasy mihitsy no faible noho ny zavatra ataonareo satria tsy voaharotsika ny firenetsika ianareo dia nokaramaina iaro any Madagasikara ianareo dia nokaramaina toy ny hazo anankiray maniry eo amoron-drano miaro ny tany tsy ho kaoiny le rika ianareo no tokony iaro any Madagasikara tsy ho kaoiny rika tsy ho kaoiny vahiny tsy ho lasany vahiny no mibaiko anareo vahiny no mibaiko ny tafika malagasy dia tsy mba misy tonga saina be ny colonel rehetrarehetra tsisy tonga saina be ny lieutenant colonel rehetrarehetra ny commandant rehetrarehetra ny kapitaine rehetrarehetra ao Madagasikara andao anafaka ny Madagasikara avy eny an-tanany vahiny mila malagasy izahay hitondra any Madagasikara fa tsy mila vahiny nanomboka tamin'ny 2009 hatramin'izao andro androany zao
mandroso ve Madagasikara sa anao ny miteny hoe miezaka mampandroso ny Madagasikara Andriamatoa Andrinirina Rajoelina nanomboka tamin'ny 2009 ve anao miezaka hatramin'ity 2025 ity dia mbola tsy handroso Madagasikara isika no lasa firenena mahantra indrindra maneran-tany ary ianao Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ifankahitatsika indray andro ifankahita amin'ny vahoaka ianao indray andro any ianao dia tsy maintsy samborina ary tsy maintsy migadra folo taona farafahakely satria namon'olona tamin'ny 2009 ianao dia mody miatsara velatsy dia mody mitomany dia mody hoe manampy an'ireny olona victime reny nefa ianao ihany no namono an'ireny olona reny ianao no nahatonga an'izao fireneny zao mikrosy fahana Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ianao mila sajiny folo taona ny tranomaizina farafahakely ary tsy maintsy ho tanteraka zany mety ho samborinao mety ho gadrainao mety ho vonoinao za tsy matahotra ho faty voahaingan'izay niady tany amina firenena anankiray za zao olona civil fa tsy miaramila niady tamina firenena anankiray zahay nanampy firenena lehibe anankiray ary tadidio tsara fa tany amin'ny front line ny tenako tsy natahotra an'izany fahafatesan'izany ary vonina ny ho faty nandritry ny 5 volana tany amin'ny front line ianao le olona voalohany mifampitifitra miady amin'ny fahavalao bomba drone rehetrarehetra manenjika anao eraky ny tanety betsaka reo namanay maty voasambotra zahay tamin'ny farana rehefa voasambotra zahay tadidio tsara ty zavatry ty misy eo amin'ny 3 4 eo zay tamin'izay voasambotra zay dia nisan'ity fahavalo anankiray ty tonga izy satria ny namany dia no maty ny miaramila niaraka taminay dia tonga izy no tifiriny tsirairay zay efa misarandera zahay efa manolo tena hoe tsy afaka manao ninonino tonga izy dia nitifiriny tsirairay ny olona rehetrarehetra olona anankirosy isa teo alohako zany hoe za le fahatelo dia tonga avy any ny lehiben'ity zalahy ty dia niteny hoe ok zay ozy izy aza vonoiny fa ndao oentina zareo fa tsy tokony ho vonoiny zao olona miresaka aminao zao dia olona tsy matahotra fahafatesana na dia mafy aza ny maty ary olona tsy matahotra arrestation na dia mafy aza zany arrestation zany tadidio tsara zany noho zany Andriamatoa filoham-pirenena atsaharo ny intimidation ho anareo général de brigade général de division général de corps d'armée général d'armée atsaharo ny fampioroorona ny olona rehetrarehetra maneho hevitra ny olona rehetrarehetra milaza ny marina atsaharo ampy zay ny fampahorianareo ny vahoaka malagasy fitiava-tanindrazana no mahatonga miteny fa tsy fitiavana korota ny tenako dia vonina anao sorona ny tenako ho an'ny tanindrazako ahoana moa ny tsy asaiko manao sorona ny tenako ho an'ny tanindrazako raha ohatra ka sa nanao sorona ny tenako iady ho ana firenena anankiray zay tsinotsinonako akory ampy zay zao lehilahy miresaka aminao zao dia lehilahy civil fa masa manao sorona ny tena miteny ho an'ny tanindrazana miady ho an'ny tanindrazana ary vonina ny ho faty ho an'ny tanindrazana zao lehilahy zao manana toetsaina général fa ianao manana toetsaina civil olona kanosa tsy afaka miaro ny firenenao ninonina zavatra ho ataonao na anao arrestation ianao na anao recherche internationale ianao na ho samborinao za androany za tsy matahotra général vonina ny ho faty ho an'ny firene koa ary vonina ny ho samborina ho an'ny firene koa atsaharo ny intimidation atsaharo ny famotehana ny firenena tadidio tsara fa ny rana latsaky ny razambentsika mihitsy no ataonareo tsinotsinina ary ianao Andriamatoa Andrinirina Rajoelina manao tsinotsinina ny rana ireo razambenay ireo ianao mitodika manokana amin'ny tanora malagasy ny tenako ny razambentsika dia efa nahatsikaritra atriny ela fa raha vao mitsangana ny tanora dia afaka Madagasikara andao arovantsika Madagasikara rehefa tsy hitsangana ianao tanora dia mipetraka fa za tsy andesy lahatra anao za tsy andesy lahatra anao za tsy anampytamby anao rehefa tsy hitsangana ianao iady ho an'ny firenenao iady ho an'ny avenir anao iady ho an'ny tenanao mipetra dia matoria ao an-trano dia aza be menimenina fa mandreraka fa rehefa mahatsapy ianao fa mijaly anomboka tamin'ny 2009 raha mahatsapy ianao fa tsy mangirana ny hoavinao andao atambatra ny hery iady ho an'ny Madagasikara tsotra ny fangatantsika mangataka isika ny amerenana ny Madagasikara amin'ny malagasy
tsy mila mpitondra vahiny, tsy mila vahiny ibaiko ny tafoka malagasy. Noho izany indrindra, araka ny tapaka ny fikambanana miafina tia tanindrazana na ny FMTT dia tsy izao manaraka izao ny programa. Afaka andro vitsivitsy dia atomboka antsika amin'ny fitakina faobe, fitakina ho famerenana any Madagasikara amin'ny malagasy, satria raha mbola vazaha no mitondra sy mibaiko ny tafoka malagasy dia tsy ho hafatra mihitsy i Madagasikara na oviana na oviana. Araka ny toromarika avy amin'ireo zanabahoaka lehibe sy mpikambana ato amin'ny FMTT dia atao izay ampiparitaka ireo miaramila frantsay mpambotry vahoaka mba ho lefy ny heriny, ka ny malagasy manerana ireo faritra voalaza itombany ireto no hiara hihetsika anao ny fitakina. Tulear, Fianarantsoa, Ambositra, Antsirabe, Antananarivo, Majenga, Tamatave, Diego sy ny faritra rehetra izay misy ny solotenany FMTT. Isaky ny fokotany amin'ireo faritra ireo no anatanterahana ny hetsika, ary tsy tsahatra raha tsy tafaverina amin'ny malagasy i Madagasikara sy ireo îles éparses. Hetsika mainty ary amin'ny fitora alina no anatanterahana azy isam-pokotany amin'ny daty izay avoaka eto afaka fotoana fohy. Ampahafantaritsika ny General Bomba fa ny vahoaka no tompon'ny fahefana. Mankasitraka ireo zanabahoaka sy ireo antoko politika rehetra nanampy sy izay mbola ho avy anampy ifanometanana amin'ny fanavotana any Madagasikara. Ngamba mafonja izay hafatra izay, ary raha manana fisainana sy miaina ny mpitondra izay atefany dia hoy izao hoe ngamba tsy hangatakandro ela itsony fa hanova famindra raha toka mbola eo amin'ny fitondrana, hanova famindra mba haijery amin'izay ny vahoaka madinika, fa tsy handeha hanararoatra foana, tsy handeha hangalatra amin'ny fomba kolaka foana amin'ny madinika. Raha toka ny ainy tsara dia manana sao ihany koa, raha toka miainy tsara dia hamela an'ilay Madagasikara ho tantanan'ny olona tia tanindrazana lavitry ny fitavatena, satria efa taona maromaro ngay zay hoenina taona mahery inona ny zava-misy tsy nisy fahantrana toy izao teto amin'ny firenena, tsy nisy. Ekena fa maro ny faktora mahatonga ny fahantrana, fa ny firenena mandrosina dia miakatra zany vidim-piainana dia miakatra ihany koa ny farim-piarian'ny vahoakany. Fa ny antsika ny vidim-piainana efa miakatra, ny vahoakantsika vao may tsy manana fahefa-mividy dia lasa fijaliana no eto amin'ny firenena, fijaliana sy fahoriana dia hoe hoaiza itsika malagasy rariny raha toka te hitsoaka amin'ny firenena ity daholo ny akamarozany malagasy, satria tsy misy avenira ny tamintsika, tsy misy. Ianao manangona zavatra kely lasa ataon'ny mpangalatra jiolahy mihinany tsy fihinanao anao sy ny fanananao, tsy hanangona ianao mila manana zavatra hafahanao mivelona. Tsisy dikany ny fiainana eto Madagasikara, tsisy dikany ohatrany enfer angambany, ohatrany enfer eto Madagasikara, ohatrany toy izao hoe mitondra fanjakana mba haino ihany ny vahoaka, mba haino satria rehefa mipoaka io zavatra io tsy ho zakanareo tsony, tsy ho zakanareo fa nareo indray no handositra. Aoka tonga sainy nareo dia mbola tsy mipoaka ny sarom-bilany.